Matsimpana etinineny Ratovelo Jacqueline. Ary tahampatsiaro anareo aho na dia efa fantatrareo rahateo aza ny zavatra rehetra fa efa novonjen'ny tompo afaka tany Egipta ny olona dia naringany any taoriana zany zay tsy nino. Amen. Ivavaka isika tompoko. Mbola ampifaliana sy ampanajana tanteraka tompo malala no iankofana indray eto amin'ny tongo masinao, eto ambany fahasoavanao mba hiarahabanao, idera sy ankalaza ranome voninahitra ambony indrindra ho anao satria mendriky ny fahamasinanao, ny fahalebiazanao ary ny fahefana feno izay anananao zany rehetra zany. Makasitraka indrindra ihany koa tompo satria be fitiavana loatra ianao, be indra fo ihany koa. Tsy mba nijery anay tamin'ny tsy fahamendrehanay na koa tamin'ny fahalemenay fa mbola nijery anay mandrakariva tamin'ilay masom-pitiavanao. Dia mbola nomenao indray izao maraina vaovao zao izahay ary ho tafianao fahasalamana tanteraka. Ahafahana indray mivavaka aminao tompo, mandre ny teninao, mangataka ny famondramponao sy ny fahalebiazanao Jesosy. Koa mba meteza tompo, anasanay, anadio anay amin'ny rasonao, fa mahery loatra ny rahanao Jesosy ampanadio anay tanteraka rehetra. Dia mba velao koa ny fanahy masinao Jesosy malala, hitoetra sy asa mahery ao anatinay mba hanavao ny foa mampananay, hanoro lalana anay amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahitsiana araka ny sitraponao. Ampahery ary fampitantana aminay amin'izay rehetra ataonay sy izay rehetra lehanay, ary anova ihany koa ny fonay mba ho tany lonaka aniriny ny teninao ka ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay ary ampaherezanay koa ny namanay ray manontolo. Dia mitenena tompo araka ny fombanao fa voninkaino izay orinao rehetra. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Jesosy malala, no angatanay sy anovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana, ary faly ihany koa manona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana amin'ity maraina ity dia izay hitantsika eo amin'ny epistely nosoratan'i Joda. Joda toko voalohany ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny 5. Hovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Ry malala, raha manao izay zoto-po rehetra noratana aminareo aho ilaza ny amin'ny famonjena iombonantsika, dia misy nahatery ahy hanoratra aminareo, hananatra mba hiazahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olo-masina. Fa misy olona sasany efa nihiditra misokosoko izay voasoratra fahiny ho amin'izany fahamelohana izany, dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra ho fijejojejona sady mandany andry tokana dia Jesosy Kristy tompontsika. Ary tahampatsiaro anareo aho na dia efa fantatrareo rahateo aza ny zavatra rehetra fa rehefa novonjen'ny tompo afaka tany Egipta ny olona dia naringany any taoriana zany zay tsy nino. Amen. Izany andimy soratra masina vo avy novakitsika izany indray ry havana no andeha angalantsika fampaherezana amin'izao maraina izao. Tena zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra tokoa mantsy ry havana ary ankasitrahany indrindra ihany koa ny fanapahantsika hevitra hoe andeha hiazakazaka hivavaka any am-piangonana isaky ny alahady mba hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Andeha hiaino ny afatr'Andriamanitra ihany koa izay entin'ny mpanompon'Andriamanitra satria ny fitorian'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy zany zany no andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony arahantsika. Zany no mampafantatra antsika ihany koa ny momba ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Ary izany filazantsara an'i Jesosy Kristy zany ihany koa no ahafahantsika mandreha ny lalam-pamonjena rehetra. Zany koa no mampafantatra antsika fa fandalovana fotsiny ihany eto amin'ity tany ity, araka ny tenin'ny soratra masina hoe 70 na 80 taona ihany raha tahinika maharitra isika, dia tsy maintsy ho faty ary tsy maintsy koa hijoro eo anatrehan'Andriamanitra ilay mpitsara marina avokoa, hiatrika ny fitsarana antsika tsirairay avy fotoana izay tsy azontsika itifirana zany ry havana satria andraisantsika ny valin'asantsika tsirairay avy. Raha sanatria moa isika ka isan'ireo olona izay tsy nino ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, tsy mba nety ny eno izany, tsy nino an'i Jesosy Kristy ihany koa ary tsy nanaiky azo ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika,
tsy mba nanam-potoana ivavahana sy enona ny tenin'Andriamanitra dia mazava loatra ry havana fa hamaly atsika araka ny asantsika Andriamanitra. Raha variana namafy ho an'ny nofo isika dia tsy maintsy hijinja ho an'ny nofo koa, izany hoe hijinja fahasimbana, hijinja fahampitehana sy fahaverezana any amin'ny elo mandrakizay, toerana misy ny fitomaniana sy ny fikotroan'ny ihany koa izany. Ny fahasotoantsika mandre ny filazantsara kosa ry havana dia mampirisika antsika hivavaka mandrakariva, mahatonga antsika n'olo-tena ho an'Andriamanitra, mampitombo ary mampiorona mafy ny finoantsika amin'Andriamanitra. Ary anala ihany koa ny tahotra, ny tebiteby, ny fanahintsika eo anatrian'izao fahasarotam-piainana tsy maintsy atrehantsika izao satria manome toky antsika ny tenin'Andriamanitra. Ary zany rehetrarehetra zany ry havana no antony sy mampangina an'Andriamanitra. Tsy mety sasatra izy fa mandefa ny teniny amintsika foana amin'ny alalan'ireo mpanompony mba hitondra ny teniny. Ary amin'izany tsy hoe izay tian'ny mpanompon'Andriamanitra ambara no ambarany, fa izay tian'Andriamanitra ambara ihany no tsy maintsy holazain'ny mpanompony. Mety tsy mahafinaritra antsika zany angamba ny afatra hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mety teny mampandidy sofina antsika ihany koa angamba. Mety teny mandidy antsika mihitsy koa hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, kanefa dia tsy maintsy ambara satria izay no baiky ny tompo. Araky ny efa voalaza tery ambony ry havana dia zava-dehibe tokoa sady tena gasitrahan'Andriamanitra ho any fandehanantsika mivavaka sy mideran'Andriamanitra any am-piangonana. Kanefa dia mbola maniry ihany koa ny tompo raha maniry mba hiarovantsika fatratra ny finoana izay nomen'Andriamanitra antsika. Rehefa nitaraina mafy an-dranomasy tokoa mantsy ry havana ireo zanak'Israely tamin'ny fampahoriana nataon'ny Egiptianina azy ireo, dia tsy nitsahatra ny sento tokoa satria niaina tao anatin'ny fijaliana, niaina tao anatin'ny fanandevozana tanteraka ny zanak'Israely. Tsy niafina teo anatrehan'Andriamanitra nefa izany satria hitany sy reny avokoa ka dia hoy ny tompo hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, hitako tokoa ny fahorian'ny oloko iny tompo any Egipta ary rehako ny fitarainany dia nidina hamonjy azy aho. Ary dia nampiasa fomba maro tsy takatran'ny sain'Andriamanitra hanafahana an'ireo zanak'Israely teo ambany fampahorian'ny Egiptianina. Ary dia tafahala tao tokoa ny zanak'Israely ray manontolo tsy misy ankanavaka. Ny tanjon'Andriamanitra tokoa mantsy tamin'izany dia nitondra an'ireo zanak'Israely ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely, dia ilay tany Kanana izany. Tany tsara sady mahavokatra be tokoa ny tany Kanana, afaka ampinanana sy amokina ny zanak'Israely ray manontolo, ary mbola mety hanana ambiampy azy izy ireo. Mampalahelo nefa dia na dia maro be aza ny zanak'Israely nanaiky niala tao Egipta, dia maro koa ireo izay tsy nino an'Andriamanitra. Ary izany tsy finono tao anatin'izany no nahatonga an'Andriamanitra hampandalo azy ireo lalany sarotra mba hahafantarany hoe hatraiza marina tokoa ny alalan'ny finoany izy ireo an'Andriamanitra. Marina fa afaka tsy mampandalo an'ireo zanak'Israely tany anefitra ny tompo ry havana, fa tonga dia hampiditra azy ireo tany amin'ny tany Kanana avy hatrany. Saingy ny olona ampidirin'Andriamanitra amin'izany tany Kanana izany dia tsy maintsy zahan'Andriamanitra toetra aloha ny finoany. Dia nalefan'Andriamanitra tany amin'ny tany maina, tsy misy rano sotroina koa rehetra zanak'Israely, niaina tao anaty fahasarotana tanteraka tokoa. Ary ny olona rehetra izay tsy nino tao anatin'izany dia nimenomenona fitanteraka, nanao teny mahery misy aza nanometsinaan'Andriamanitra hoe fanga dia tsy misy fasana ny Egipta ka dia nentina ho faty aty anefitra izay mianakavy. Ary ny tena mampalahelo aza dia na dia efa tena tombotra ny fotoana hidirana ao amin'ny tany Kanana, ka raha nandefa olona hisafy tany Andriamanitra, dia rehefa niverina avy tao ny olona tsy nino dia mbola nimenomenona ihany. Ary ny sasany aza moa dia niteny mihitsy hoe andeha isika hifidy tarika hafa ho antsika, dia hiverina ho any Egipta isika. Eny, fa na dia efa nesoron'Andriamanitra hiala tao amin'ilay tany nanandevo sy nampahory azy ireo azy. Teo anatrehan'izany dia hoy ny tompo hoe ho aringako an'izy rehetra izay tsy nino. Ry hava malalo amin'ny tompo, tena tsara ary ankasitrahan'Andriamanitra tokoa rehefa mivavaka sy mideran'Andriamanitra isika, rehefa mahatanteraka ny asa fanompoana ihany koa, rehefa manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Kanefa tena mbola zava-dehibe aminy koa ny fahafantarany hoe
mitombo ara-panahy tsara ve isika, voaritsika tsara ve ilay finoanan'Andriamanitra ao anatintsika, miorina tsara ve ary tsy misy afaka nilozongozona mihitsy ve. Koa ninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika ry havana, na mety na tsy mety amintsika ny fitondran'Andriamanitra, mbola atoky azy ihany ve isika? Tena mino koa ve isika fa Andriamanitra dia manana ny heviny manokana hitondrana ny fiainantsika, ary amin'izany dia afaka manao izay tiany izy fa tsy hoe izay tiantsika sy mahamety ny fiainantsika akory no tanterahany, tsy izay hoe hitondra fifaliana ho antsika ihany koa akory no ho ataony. Fa misy fotoana aza ny tompo ry havana dia tena entin'Andriamanitra any amin'ny lalam-pahoriana isika, alefany any amin'ny zavatra mampahory sy mampitomany mihitsy isika, ampandaloviny ao anatin'ny ady mahamay, alaviriny amintsika mihitsy aza na dia ireo olona izay tena akaiky antsika mihitsy aza dino nefa ry havana fa ny tompo tsy ny tompo akory ny ratsy, na ireo olona manodidina antsika koa ny ratsy, fa nin'Andriamanitra natao ireny mba izahany toetra ny finoantsika, hoe tena lalipaka mafiorina tsara ve ny finoantsika an'Andriamanitra. Koa ninona zavatra miseho tsy maintsy ho sedraina dia tsy hampialantsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra izany, tsy hampiozongozona ny finoantsika koa sanatria izany. Ny zavatra tokony ho tsarovantsika foana ry havana dia ny olona izay mino an'Andriamanitra dia manana didy lehibe hiaro ny finoana izay nomen'Andriamanitra azy, izany hoe manana ady tsy maintsy hatrehana sy tsy maintsy haretana amin'izany isika rehetra, tsy maintsy mamolaka mafy ny tenantsika koa isika, enina dia hitondrantsika fijaliana azy izany, tsy maintsy mandany tenantsika koa isika eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra. Manohitra izay rehetra tsy manaiky ny fahefan'ny Baiboly eo amin'ny fiangonana koa isika, manambara koa ny fahamarinana fa manafaka ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra ao anaty Baiboly. Ho andeha andiny tena isika ry havana dia anontany tena hoe tena mitombo tsara ny finoanan'Andriamanitra ve aho, ary tena mafiorina tsara ve ny finoako azy. Izany mantsy no tokony itiavantsika miaina ny tenin'Andriamanitra ry havana, satria ny toriteny no mampitombo ny finoantsika, ny toriteny no manome toky sy fanantenanantsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Eny fa na dia tsy takatra ny saina aza ny zavatra sehony eo amin'ny fiainantsika. Ary ny olona voky ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tena miaina sy mifamatotra amin'izany tenin'Andriamanitra izany, ka dia manjary matanjaka amin'ny finoana izy. Fa mifanohitra amin'izay kosa ny olona tsy mino na dia efa nalan'Andriamanitra tao Egipta aza dia tsy maintsy ho aringany ihany amin'ny elo any aoriana any. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka mankatelina indrindra ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay amin'ny fitiavanao anay, satria tsy nety sasatra tokoa ianao, tsy nety nangina ianao tompo fa nandefa ny teninao renesina isan'andro amin'ny alalan'ny mpanomponao, mba handrenesanay ny sitraponao rehetra, mba hafantaranay koa ny momba ny fibebana sy ny famelan-keloka, hafantaranay koa ny lalam-pamonjena avy aminao, ary koa mba ampianaranao anay anisa ny andronay sisa, satria olon-kandalo tokoa mantsy izahay, ka 70 na 80 taona raha ela dia tsy maintsy atrika anao ilay mpitsara marina izahay handraisanay ny valinasanay. Ny fandrenesanay ny filazantsaranao koa tompo dia nataonao mba hanampy anay ho tia hivavaka, mba hanoloranay ny tenanay eo anatrehanao, ary koa mba ampitombo ny finoana ianao tompo, izay tena irinao indrindra ihany koa ho arovanay mafy dia mafy, satria be dia be ny velam-pandrika alefan'ny devoly Satana mitady hamodika anay. Noho izany dia manana didy izahay hiatrika sy haharitra amin'ny adi-panahy izay miseho amin'ny fiainanay. Tsy maintsy mamola tena ihany koa izahay hanohitra ny herin'ny aizina rehetra, manohitra ihany koa izay rehetra tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly ao am-piangonana. Menatra nefa izay tompo malala, satria toa mionona fotsiny ine izahay amin'ny hoe efa mivavaka any am-piangonana foana. Toa mionona fotsiny izay hoe efa manompo an'Andriamanitra foana, efa mandreny teninao foana ihany koa dia hoe mino anao izahay, kanefa dia miharihary eo anatrehanao Jesosy fa tsy mba navita niaro an'izany finoana izany izay nomenao anay, satria tsy navita niatrika ireo adi-panahy maro miseho teo amin'ny fiainanay. Malemy loatra mantsy izay Jesosy dia tsy mba nahafola tena koa hanohitra ireo velam-pandriky ny devoly Satana, anika dia
levina tsy kelikely ny finoanay. Zany tompo malala no angatahanay famindram-po, angatahanay famelan-keloka tanteraka avy aminao Jesosy. Vonoa ny fahadisoanay rehetra, vonoa ny fahalemenay rehetra, dia mba koseho amin'ny rahasoanao Jesosy malala ny fahotanay, mba hahafahanay miverina tanteraka aminao, mba hahafahanay tena mifikotra sy mifamatotra tanteraka aminao, ary koa tombona isanandro amin'ny finoana sy ny fitiavana anao, ary koa amin'ny fankatoavana ny didinao rehetra. Dia mba tsy ho isan'ireo izay ho aringanao izay Jesosy, fa kosa afaka andova ny fanjakan'ny lanitra miaraka aminao mandrakizay. Amen. Raha ampinoana ry hava malala ao amin'ny tompo ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Mba ataon'Andriamanitsika ho mendriky ny fiantsonany isika, ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba ho ankalazainao amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ary isika ho aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.